Zakaria 4 ary niverina ilay anjely niresaka tamiko ka namohay toy ny olona foazina amin'ny tory. Dia hoy izy tamiko, inona no hitanao? Ary hoy aho, hitako fa indro misy fitoeran-jiro izay volamena izy manontolo, ary ny fitoeran-diloilo eo aminy dia eo amboniny, ary jiro 7 no eo an-tampony. Misy fantsona 7 avy amin'ny jiro tsirairay izay eo an-tampony. Ary misy hazo oliva 2 eo anilany, ny iray dia eo ankavanan'ny fitoeran-diloilo ary ny iray dia eo ankaviany. Dia niteny tamin'ilay anjely niresaka tamiko aho hoe, inona moa ireo, Tompoko? Ary ilay anjely niresaka tamiko dia nanontany aho hoe, tsy fantatrao va ireo? Fa hoy aho, tsy Tompoko. Dia hoy izy, izao no tenin'ny Tompo amin'ny Zerobabela, tsy amin'ny kery na amin'ny fahatanjahana, fa amin'ny fanahy, hoy Andriamanitra, Tompon'izao rehetra izao. Iza moa ianao, ry tendrombohitra lehibe? Ho tonga tany lemaka eo anoloan'i Zerobabela ianao. Izy no hitondra ny vato atao tendrony, sady hisy antsoantso hoe, fahasoavana, fahasoavana anie ho aminy. Dia tonga tamiko indray ny tenin'ny Tompo hoe, ny tanan'i Zerobabela no nanao ny fanorenan'ity trano ity, ary ny tanany koa no hamita azy. Dia ho fantatrao fa Andriamanitra, Tompon'izao rehetra izao, no naniraka ahy ho aminao. Fa iza no nanamavy ny andro hanaovana asa madinika? Ho faly ny olona mahita ny bilao eny an-tanan'i Zerobabela. Ireo 7 ireo dia ny mason'ny Tompo izay mijery manerana ny tany rehetra. Dia nanontany azy aho hoe, inona moa ireo hazo oliva 2 eo ankavanan'ny fitoeran-jiro sy eo ankavian'ireo? Ary nanontany azy fanoloany aho hoe, inona moa ireo sampany oliva 2 eo amin'ny fantsona volamena izay mampijononoka volamena avy ao amin'ireo? Dia hoy izy, tsy fantatrao va ireo? Ary hoy aho, tsy Tompoko. Dia hoy izy, ireo ny rolahy izay voahosotra amin'ny diloilo, ireo no mijoro eo anoloan'ny Tompon'ny tany rehetra.